Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana mofinaina eto amin'ny pejy Facebook ny Fiangonana Ambohijanaka Karafitiavana. Nahatratra ity zoma 5 volana Marsa 2024 ity. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray tsara indrindra dia mbola misaotra anao izay amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay dia mbola nahatoy izao anay. Misaotra ny amin'ny fitahiana rehetra izay nataonao anay tamin'ny ny alina iny sy ny andro lasa rehetra, ary hanananay tombon'androm-pahavelomana noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Misaotra Tompo, mbola afaka manantona anao izahay, mbola afaka miantso ny anaranao na dia hampanota tsy miendrika aza. Ho ankehitriny ary izay dia mametraka izao fotoana izao am-pelantananao. N'aiza misy anay mpanaraka izao mofinaina izao dia hanatrika anay ianao Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ary dia ny fanahinao masina anie ho aminay tsiraray avy mpanaraka izao mofinaina izao. Azahoanay mandre anao satria dia ho vakiana sy ho toriana aminay ny teninao izay anjara mofinainanay amin'ity anio ity. Ianao hanatrika anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ao anatin'izany soratra masina ho vakiana sy ho toriana izany, mba hitombony ny tsiraray finoana sy fahatokinana. Ary dia tsy hiverina any aminao anie Tompo ny teninao raha tsy efa nahefa izay nanondrahanao azy aty anatinay. Dia manatria anay Tompo amin'ny anaranao Jesosy no handrina sy angatahanay izany mivavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainantsika anio dia asan'ny apôstôly 7 ny 20 ka hatramin'ny 130. Asan'ny apôstôly 7 ny 20 ka hatramin'ny 130. Rehefa hita dia vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza ny an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandreka nanao hoe tsy ity va ilay nandringana izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema, ary tonga aty koa izy mba hitondra azy mifatotra ho any am-pisorona be. Ary Saoly maika ny ahery dia nandresy lahatra ny jiosy izay nonina tany Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy no Kristy. Ary rehefa afaka andro maromaro dia nihendry hamono azy ny jiosy, nefa fantatry Saoly ny fiendreny, ary izy ireo niambina ny vavahady andro aman'alina hamono azy. Fampianany nakazy noho ny alina ka nampidina azy tamin'ny sobiky avy amin'ny manda. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa i Barnabasy nakazy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly dia nanambara taminy ny nahitan'ny Tompo sy ny tenenany taminy teny an-dalana. Ary fahasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema sady nitory tamin'ny anaran'ny Tompo tamin'ny fahasahiny. Ary niresaka sy niady hevitra tamin'ny Helenista fa ireo nitady hahafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahiny izany dia nety nidina nakany Kaisaria izy ka nampandehaniny ho an'ny Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana iran'ny Jodia sy Galili ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny Tompo sy ny famporisihan'ny fanahy ka nihamaro. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity asan'ny apôstôly 7 ity dia mitantara ny ovam-Paoly ho kristianina. I Paoly talohan'izao fiovana ho kristianina izao dia nanentsika ny fivavahana kristianina
ary dia lohany tamin'izany satria dia nakasitraka ny famonoana kristianina mihitsy. Asan'ny apôstôly toko 19 ny andininy voalohany ary mbola mafisina amin'izao mofinaina izao izany dia ny andininy faraiky amby 20. Raha ity mofinaina antsika ity indray no jerena ny toko 19 ny andininy 20 ka hatramin'ny faraiky amby 30 izay efa novakiana teo dia nitorian'i Paoly voalohan'ny filazantsara tao amin'ny sinagoga taloha kely ny fivaham-fo ka nilazany fa Jesô no zanak'Andriamanitra. Ny andininy 20 amin'izao mofinaina antsika izao no milaza izany. Ity koa no fizaham-toetra voalohany nahazo azy. Inona ary ny fizaham-toetra amin'ny Paoly? Rehefa nanambara izy fa Jesô no zanak'Andriamanitra dia talanjona izay rehetra nandre. Tsy talanjona fotsiny fa tezitra mihitsy ny Jiosy tao a Damasikosy izay noraisin'izy ireo ho mpamadika mihitsy i Paoly ary dia noraisiny ho fahavalo. Andininy faraiky amby 20. Rehefa tamin'ny ary dia noraisiny fahavalo mihitsy rehefa tamin'ny fikasana ary ny fara tamin'ny fikasana mihitsy aza izany. Ny andininy 7 no milaza izany. Fa ny fizaham-toetra amin'ny Paoly koa teto dia tsy mora taminy ny ho tonga apôstôly. Ny andininy 20. Tsy ny Jiosy ihany mantsy no tezitra taminy na koa tsy nandray azy fa dia ny mpianatra koa sasany dia anisany tsy nandray anazy. Tao anatin'izany anefa dia niahery hatrany Paoly ary vao maika nandresy lahatra ny Jiosy izy. Hitantsika eo amin'ny andininy 20. Ka naneho marina fa Jesô no Kristy. Ny andininy 20 no milaza an'izany. Raha izany raha no fizaham-toetra amin'ny Paoly sy ny vokatra izany fizaham-toetra izany, inona kosa no hafatra ho antsika ankehitriny? Ny hafatra ho antsika voalohany araka ny lohahevitrintsika amin'ity volana ity dia hoe mampiorina amin'ny mino ny fizaham-toetra. Ny hafatra ho antsika voalohany, ny tena mino tsy maintsy mandalo fizaham-toetra. Ny tena mino tsy maintsy mandalo fizaham-toetra satria ny fizaham-toetra no mahatonga faharetana. Jereo ny Jakoba toko 1 ny andininy 7. Fa ny faharoa, aoka isika hijoro vavolombelona hatrany amin'ny finoana ka tsy hihembitra manoloana ny ady sarotra. Mety fanenjehana fahoriana miatra tahaka amin'ny Paoly izao. Izy na dia nandalo fizaham-toetra mahamay aza dia vao maika naneho marina an'i Jesô. Fa ny fahatelo, aoka hifampahery hatrany amin'ireo namana mety tratran'izany fizaham-toetra izany tahaka nataon'i Barnabasy izay tena nampahery amin'ny Paoly ny fijoroany. Dia nitondra fandresena ho an'i Paoly izany fijoroany izany. Fa ny fahaefatra, angatao mandrakariva ny fanahy masina fa izy no nomeny Jesô izy no nomeny Jesô antsika azotsika hihery. Ny asan'ny apôstôly toko 1 andininy 19. Vakina amin'ny anaran'i Jesô. Fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ry havana malala ho amin'ny Tompo, tsy maintsy mandalo fizaham-toetra isika
ary samy manana ny endrika isehony izany. Aza atao zava-magaga na mampempotra izany. Tsarovy koa fa Jesosy koa dia niaran'izany fizahantsoetra izany ka nilaza hoe raha sitraka ao dia esory amiko ity kapoaka ity. Tsy nesorin'Andriamanitra nefa izany fa tsy maintsy noentiny ho famonjena izao tontolo izao. Dia toy izany koa isika mandalo fahoriana, mandalo fanenjehana noho ny amin'ny Jesosy, mandalo olana maro isan-karazany. Tsarovy fa mampiorina antsika ao anaty tsarovy fa mampiorina antsika ao anatin'izany araka ny lohahevitra amin'ity volana ity. Koa raha maharitra amin'izany isika dia ho hitantsika ny vokatra amin'izany. Dia tonga manam-piadanana, tonga mandroso tsara amin'ny finoana, tonga matahotra an'Andriamanitra. Jereo ny asan'ny apôstôly 9:1-3 mamarana izao mofonainantsika izao no milaza izany. Koa miorena tsara aza miova dia ho hitantsika izany Andriamanitra miasa mampiorina antsika ao anatin'izany fizahantsoetra izany. Tsarovy mandrakariva maintsy mandalo fizahantsoetra tsika satria ny fizahantsoetra tokoa noentin'Andriamanitra mampiorina antsika marina eo anatrehany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika anie izany teny izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny teninao izay nomenao anay indray tamin'ity andro anio ity. Teninao izay mikendry fiainana ho anay. Ny teninao izay nomenao nanorenana izao tontolo izao. Ary inonay koa fa hanorenanao fiainana ho anay mandrakariva izany. Ho ampitomboy ary Tompo, ny finoana ianao noho ny amin'izany teninao izany. Ka io ny teninao Jesosy tsy hiverina any aminao raha tsy efa nahefa izay nanondrahanao azy aty anatinay. Ary dia hitombany ny finoana ianao na inona tokoa. Ady sarotra atrehanay sy fizahantsoetra mamay dia ataovy tsapanay Andriamanitra. Fa misy zavatra tianao tokoa ny ambara aminay dia ny famonjenao izany. Ary indrindra tianao izay hifikitra bebe koa aminao satria izany ny tanjo ny fizahantsoetra ataonao aminay. Tahaka amin'ny Paoly mbola tsy haingana ny toro filazantsara vao nanomboka dia niara amin'ny fizahantsoetra kanefa niahery hatrany ny fitoriany ary tsy niala taminao. Dia mba toy izany koa Jesosy ny irianay aminao. Irianay mba ho toy izany izahay. Ninona tsy sarotra atrehanay eo anatrehan'ny fitoriana ny filazantsaranao, fijoroana vavolombelona dia tsy hiala aminao izay. Fa ireny kosa no entinay vao maika hiahery izay. Dia mangataka amin'ny fanahinao masina izay Jesosy amin'ny fizahantsoetra mamay mahazo anay isan-karazany izany ary tsy misy miafina aminao. Mba hampahery anay aza miala fanahy masina hampahery izay eo anatrehan'ireny ady sarotra atrehanay ireny mba azahoanay fandresena avy aminao. Dia mametraka ny fiainany tsirairay avy izay mpanaraka izao fandaharana izao izay. Na aiza Tompo misy an'ny mpanomponao manaraka izao fandaharana izao. Ampy ho an'ny rehetra ny fahasoavanao. Mety misy mananolana Tompo, ianao hamany olana. Mety mandalo fizahantsoetra mamay, mihevitra fa tsy mijery azy ianao. Afataro azy Andriamanitra fa ny fahoriana sy ny ady sarotra rehetra dia efa nentinao teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy. Ataovy mahita anao Jesosy izy ao anatin'izany fizahantsoetra na ady sarotra atrehany izany. Dia mametraka ny asan'ny fiangonana eo am-pelatananao Jesosy. Dia ianao mampahery ny tompony andraikitra isan'ambaratonga ao anatin'izany fiangonana izany indrindra. Hevitsika
ao ny filoha, ao ny mpitandrina isa rehetra, ny filoha synodam-paritany rehetra dia apetraka am-pelantananao. Ny asa fitoriana ny filazantsaranao dia apetraka am-pelantananao mba ho tanteraka sy ho lavorary. Ity firenena ity koa apetraka am-pelantananao. Mifongatra eto Jesosy dia tsy nambolen'ny tananao. Indrindra izao aretina koronavirus izao dia hiala amin'ity firenena ity anie. Fahasoavanao anie Tompo ho amin'izay rehetra mandresy mpanaraka izao fandarana izao. Dia anaranao Jesosy no andrina sy angatanay izany mivavaka izany. Raha nanay mivavaka aminy nampianarin Jesosy manao hoe rainay eo izay any an-danitra, masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny fitambanao, eto atao ny tahaka ny fandanitra. Eo anay anio ianona sahavanay, mamelana eritazay, asa mamelana izay fandanay, aza mitonga anay amin'ny fanjakana, ahoana fahamelana azy, aminao fanjakana ny hery, Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka indray izao fotoana izao itsika ary ny fiadanany Tompo tokoa ny eo amintsika tsiraray avy mpanaraka izao pejy Facebook ny fiangonana izao. Dia misaotra ihany koa ireo teknisianina manaparitaka izao mofina izao amin'ny alalan'izao fitaovana izao. Fiadanany Tompo ny eo amin'izy ireo hatrany azahoany manatanteraka izany adidy izany. Amarana amin'ny fotoantsika riavana dia andray ny tso-drano izao. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay dia misaotra betsaka fa tanteraka soamatsara izao fandaharana mofinainy izao. Dia nitohy ianao anie Jesosy amalin'ny fitiavany tsiraray manao zava-dehibe ny fienoana ny etaetam-pon'izy ireo hitony finoana sy fanarahana anao dia ho valianao anie ny vavaka izy ireo ary dia ny fiadananao ho amin'ny tsirairay avy. Dia marina aminay Jesosy ny tso-drano izay tononona aminaranao manao hoe fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana ambany finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ny fahasoavany ene ho an'izay rehetra tia amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.